amin'ny fifaliana indray no iarana amintsika ao anatin'izao fandaharana izay hitondrana fifampaherezana amin'ny alalan'ilay lohahevitra makasika ny fitiavan'Andriamanitra raha ny marimarina kokoa aza dia ilay Andriamanitra fitiavana mihitsy no efa nanomboantsika izao dinidinika izao ka izao fotoana izao dia ijerentsika manokana ny lohahevitra fahatelo izay makasika ny hoe fitiavana manolotra na marimarina kokoa dia hoe manolotra ny olona iray izay tia miseho amin'ny alalan'ny fanolorana ny fitiavana koa satria ny tenin'Andriamanitra no iarantsika mijery izany ihany koa no ivon'ny fanambarana ny tenany Andriamanitra fitiavana azy dia manasa antsika tsirairay avy iombona fa misy vavaka izay tiana mba ho tanterana iaraka ivavaka isika. Raha tsara indrindra izay any an-danitra raha anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy efa nasehonao anay ny Mahandriamanitra fitiavana anao ary izany ihany koa no mbola ahafahanay miseho eo anatrehanao na dia tsy tanteraka aza izay ko mangataka famelan-keloka mangataka fahadiovampo avy aminao ireo teny izay ho raisina dia aoka ny fananao masina mihitsy no ifantana izany ho an'ny fiainam-pananay tsirairay avy ka hitondra soanay araka ny fatraponona izay fa nomenao anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Alohan'ny irosotsika lalindalina kokoa makasika ny lohahevitra izay natokana ho amin'ity fotoana ity izay milaza amintsika ny amin'ny hoe ny fitiavana dia tia manolotra. Andriamanitra fitiavana no manolotra ho antsika. Dia andeha aloha anao famtinana fohy isika ny amin'izay fahitantsika tamin'ny lasa. Fantatsika fa raha ny maha-olombelona antsika fotsiny dia mety tsy hatakatra ny lafiny rehetra eo amin'ny toetran'Andriamanitra fa izay efa nasehony tamin'ny alalan'ny teniny ny soratra masina dia raisitsika ho tombontsoa ny mahalala azy ireny. Ny tenin'Andriamanitra no jerentsika talohan'izao ka hitantsika fa manana hery tahaka ny mahatenin'Andriamanitra izay nentiny namorona dia manana hery famoronana izany tenin'Andriamanitra izany ary ao anatin'izany ihany koa nanomezany antsika ny teny fikasana satria izany teny fikasana izany dia nanomezany antsika ny fanantenana ary tsy mba mandatsa izy ao anatin'izany na dia eo aza ny zava-misy manoloana ny asa ratsy na ny voka-dratsy ny fahavalo ny fahotana izay nampidiry ny fahavalon'Andriamanitra teto amin'ity tontolo misy antsika ity ary namarana antsika izany famitinana izany dia ny fanambarana fa zanak'Andriamanitra isika ary mazanak'Andriamanitra io no ientsony antsika tiany mba hatsapantsika fa Andriamanitra dia fitiavana koa izany tenin'Andriamanitra izany no irosotsika indray amin'ity lohahevitra natokana ho amin'ny androany ity. Ny fitiavana dia miseho amin'ny alalan'ny fitiavana manome tia manolotra. Andriamanitra dia manana ny toetra io nahoana moa satria ny tena fitiavana marina tokoa dia tsy tolorana fa manolotra, tsy mitady ny azy fa mahafoy ho an'ny hafa.
ny asan'ny apôstôly, bokyny asan'ny apôstôly zany a dia manambara amitsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 20 ka ny 5:30 manambara amitsika manao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Izany fotokevitra izany dia miainga avy amin'ny fotokevitry ny fitiavana. Mety misy laza manao hoe azo atao ane ny manome na de tsy avy amin'ny fitiavana azy. Mety mahita an'izany tsika eny amin'ny fiainana andavanandro. Ho amin'ny fitadiavana tombony de mety manome ny olona. Ho amin'ny antsona hoe atao hoe eny mety ho fitaka aza dia afaka manome ny olona. Kanefa ny fanomezana zay mitondra fahasambarana dia fanomezana vokatry ny tena fitiavana marina tokoa ary mahasambatra izany. Eo amin'ny fanandramana zay ny ainantsika andavanandro de hitantsika ny mampiavaka nyty hoe fanomezana vokatry ny fitiavana ity. Ary satry ny olona iray rehefa tena tia izy ho an'ny olona zay antefany zany fitiavana zany ny hanolotra hatrany hatrany. Andriamanitra dia fitiavana ary mipetraka amin'ny fanontaniana hoe move Andriamanitra manolotra. Nomeny fahafahana aza isika raha ny tena marina. Nomeny fahafahana angataka aza isika mba hahafahantsika mahatsapa ny fomba fanoloran'Andriamanitra. Ary efa hitantsika teto ilay Jakoba toko 1 ka ny 5. Jakoba toko 1:5 zay nahitantsika fa Andriamanitra rehefa manome dia manome malalaka. Toe-tsain'ny fitiavana izany. Ary tsy vitany hoe manome malalaka izy fa tsy mba misy latsa manaraka an'izany. Efa hitantsika fa raha toka tsy amin'ny fitiavana no hanomezana fa mety hoe noho ny fitadiavana tombony na koa manome amin'ny alahelo de mety arahana latsa izany. Fa lay fanomezana na ny fomba entin'Andriamanitra manolotra dia tsy mba mandatsa. Everitsika amin'izany ary azontsika ankasitrahana sahady fa Andriamanitra dia manana na ny marimarina kokoa miaina ao anatin'ny fitiavana manolotra satria izy mihitsy ilay fitiavana. Ny Jaona toko 3 ka ny 9:40 mifono ilay loha hevitra lehibe izay fantatsika tsirairay avy ary haitsika tsy anjery fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ity fitiavan'Andriamanitra ity no manosika azy hanolotra. Ary eto dia nambarany fa ny zanany lahatokana. Tiana ny amerina kely ampifandraisina ny amin'ilay tenin'Andriamanitra izay nentiny namorona. Fantatsika fa ity zanak'Andriamanitra ity ane zay notononina hoe zanany dia tsy iza fa ilay teny tonga nofo. Ilay Andriamanitra izay teny hatrany amin'ny voalohany nentiny namorona ary tao aminy nahariana izao rehetra izao. Kanefa dia nomeny izany, natolony. Ary ny antony nanolorany izany dia tsy hoe tombony ho azy fa tombony sy soa ho antsika, ho aso ho anao. Izany no tena fitiavana satria manolotra ary mitsinjo ny tombotsoa izay ho an'ny nanolorana. Io teny io ilay ambaro ao amin'ny Jaona toko 1:4 manao hoe ary ny teny dia tonga nofo. Rehefa miresaka zany isika hoe tenin'Andriamanitra dia tsy hijanona fotsiny isika ao amin'ny alalan'ilay hoe mety hoe reny feo, mety hoe vakitsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly soratra masina ilay tenin'Andriamanitra, fa ao ihany koa ilay tenin'Andriamanitra velona dia Kristy. Ary io mihitsy ilay fanomezana sarobidy izay natolony de tsy iza fa ny tenany ihany ane zany. Raha ny
teny zay voalaza atao amin'ity Jaona toko 1:4 ity. Io izy lay teny tonga nofoka nonona tamintsika. Any amin'ny andininy hafa, ohatra hoe any amin'ny Hebreo toko 2 ka ny andininy 4:40 dia milaza amintsika izy fa satria manana nofo aman-drany zaza zay hovonjena ny olombelona zany dia mba naka izany koa Andriamanitra. Zany hoe manolotra ny tenany, manolotra ny fiainany mba hafana manome antoka ny hoavy ny taranak'olombelona. Raha tsy zany mantsy nataon'Andriamanitra dia tsy hisy fahazoanantoka ny hoavy. Tsy nilaza Andriamanitra manao hoe mba hafana manome antoka ny hoavy ny taranak'olombelona dia aleo samy olombelona ihany no hifanolotra. Tsia. Fa ny teny ao amin'ny Jaona toko 1:4 dia milaza izy manao hoe mendrika lahatokana avy amin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Tsy misaraka ny fahamarinana sy ny famindrampon'Andriamanitra zay fahasoavana, satria mba hafana matanteraka ny fahamarinana dia miara-dalana mandrakariva ny fahasoavana izay avy amin'Andriamanitra. Ary zany no entiny nanolotra ny tenany dia ilay zanany lahatokana zay nanonona azy. Zava-dehibe ny alalantsika an'izay ny Jaona 1:7 manamafy. Jaona 1:7 zay vakitsika moa amin'ny alalan'ny Kristy manao hoe izao no hafantarantsika ny fitiavana. Izao no hafantarantsika ny fitiavana satria izy ilay Andriamanitra fitiavana no nanolotra ny ainy amonjy atsika. Efa tsapanao ve amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao, amin'ny mahazanak'Andriamanitra fa ilay Andriamanitra namorona antsika mihitsy ane, ilay mpamorona mihitsy ane ity nanolotra ny ainy ity. Fanomezana lehibe. Petraka mandrakariva mantsy mifantahina manao hoe inavy moa zany no zavatra izay azontsika tsapahitanana natolotra Andriamanitra antsika mandriamanitra fitiavana azy. Dia mety aka stylo isika, aka taratasy ary anomboka anoratra manao hoe tonony ary ireto avy zany dia ahita isika. Fa eto dia ny lehibe indrindra no natolony atsika, ilay fitiavana manolotra dia ny ainy mihitsy no natolony. Tsika moa dia mahalala fa izay no antony mahatonga ilay finoana ny antsoina hoe Andriamanitra telo zay iray, satria Andriamanitra dia fanahy. Ary ataona moa ny hevitra fa Andriamanitra dia mety maty ilay Andriamanitra fanahy. Noho izany dia napetrany ny plany famonjena ilay drafitra zay afana maneo zany fanolorana izany. Ary izay nahatonga ilay zanak'Andriamanitra ho niara-nonona tamintsika mba hahafahantsika mahatakatra fa azon'Andriamanitra atao amin'ny fomba zay atakarantsika azy ny aneo ny tenany dia ilay fitiavana izay nanolotra ny ainy ho antsika. Izao no mety fanontaniana araka ny voalaza teo hoe inavy ankoatra ny ainy, inavy no mbola nomeny antsika. Ao amin'ny Romanina toko 5, Romanina toko 5 ka ny andininy 2:30 dia miresaka ny amin'ity hoe famonjena amin'ny alalan'ny Kristy. Ity ny Paoly apôstôly. Io fahendrena nomena ny Paoly apôstôly io entina manambara ny famarinana izay omen'Andriamanitra ny taranak'olombelona mpanota amin'ny alalan'ny Kristy dia nanambarana fa Andriamanitra fitiavana. Romanina toko 5:30 izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony amonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-pona kova ny zavatra rehetra. Rehefa miresaka antsika ny amin'ny hoe omen'Andriamanitra maimaim-pona miaraka amin'ilay zanany ny zavatra rehetra dia tsy manana fafahana intsony isika aka stylo sy taratasy ka anoratra, satria tsy ho voisantsika ireo zavatra rehetra zay atolotr'Andriamanitra miaraka amin'ny Kristy ilay zanany.
nanolotra ny ainy ny tompo. Izy ilay Andriamanitra fitiavana. Tao amin'ny Kristy ny fahafenoany ny fomba n'Andriamanitra rehetra, ary tao no nanehoany fa ilay fitiavana dia manolotra. Ilay fitiavana tia manolotra dia tsy hoe naka zavatra hafa ka nanolotra fotsiny, fa ny ainy mihitsy no natolony. Ary miaraka amin'izany dia omeny maimaimpona ho asoanao ny zavatra rehetra. Efa mba noeritreretintsika ve hoe nangataka isika tamin'ny vavaka dia namaly Andriamanitra. Mety ilaza isika manao hoe katsany zavatra rehetra zay nangatako tamin'Andriamanitra nge dia nazahoako valiny avokoa e. Nazahoantsika valiny avokoa ny vavaka rehetra zay nataontsika nangatantsika tamin'Andriamanitra. Fa ny azo antoka dia zao, ilay valiny no mety misy karazany, mety hoe eny avy hatrany. Angataka isika dia omen'Andriamanitra avy hatrany hoe eny ary omenanao zany valim-bavaka izany. Mety mangataka koa nefa isika noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia milaza amintsika izy hoe andraso aloha, fa mbola tsy tokony ho anao zany amin'izao fotoana izao, fa omenanao amin'ny fotoana mety. Ary misy aza rehefa mangataka isika dia afaka miteny amintsika ilay Andriamanitra fitiavana manao hoe tsy omenanao io, fa zavatra hafa no omenanao, mahasoa anao kokoa. Amin'Andriamanitra n'Andriamanitra amin'ny fitiavana azy dia mety tsy hitantsika satria voafetra loatra isika ka mihevitra fa tsy namaly vavaka antsika Andriamanitra. Ary zany mahatonga antsika mieritreritra fa rehefa tsy mahazo valim-bavaka eny avy hatrany dia raisitsika ho tony tsy nahazo valim-bavaka akory isika. Amin'ity fotoana ity dia ampatsahivina isika fa mbola ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra no anomezan'Andriamanitra valiny ankoatra ny eny avy hatrany. Mahasoa antsika izany. Fa ny anjarantsika ao anatin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'i Kristy dia manaiky isika ny amin'ny fomba hitondran'ilay Andriamanitra fitiavana asy ianao. Ofetra loatra ny fahafahantsika mahatakatra ny any ambadiky ny tsy fantatra, fa Andriamanitra kosa miseho ilay fitiavany dia efa nasehony antsika, ary izy tenany mihitsy no nanolotra ny ainy. Raha toa ka maivana ho an'ny olona izany fanomezana izany dia ny filazantsara mihitsy no tsy mahakasika ny fiainan'izany olona izany. Fampivavaka isika fa ao anatin'ny fotoam-pahasoavana dia izao andro vanim-potoana iainantsika izao mbola tsy misy olona azontsika heverina ho tsy mendrika ny fahasoavan'Andriamanitra, fa safidy izay atolotra ny tsirairay zany. Antso no atao, fa raha tsapantsika ilay fitiavan'Andriamanitra izay manolotra ho antsika ny zavatra rehetra miaraka amin'ny fanoloran'ny aina, dia anana akony eo amin'ny fiainantsika izany. Fanolora tenantsika. Fa Andriamanitra dia tsy hitaky amintsika izay tsy nomeny antsika. Tsy hitaky amintsika ihany koa izay zavatra fantany fa tsy azontsika omena. Ka isaorantsika Andriamanitra ny amin'ity hoe fitiavana manolotra ity. Efa nisy fotoana ve mba nahatsapanao fa azonao atao ny mahatsapa ny fanomezana sarobidy izay nomen'ny Tompo, ka mahatonga anao ihany koa mahatonga anolotra zay tsara indrindra ho an'Andriamanitra. Zava-dehibe zany, satria amin'izay fotoana izay atolontsika an'Andriamanitra dia tena avy amin'ny fontsika ary ankasitrahan'Andriamanitra izany. Amin'ity fotoana ity dia tiako ny hitondram-bavaka izany fahatsapantsika, fahatsapana ny mazava-dehibe ny hoe fitiavana manolotra. Raiso ampo izany fanomezana sarobidy natolotry ny Tompo antsika izany, Kristy ilay fanehoana ny tenany ary nanolotra ny ainy. Miaraka amin'izay dia omeny antsika koa ny zavatra rehetra fantany mahasoa antsika. Koa ankehitriny ary dia manasa antsika mba iombona
afana mitondra izany vavaka izany antombavaka izany io pelatanan'Andriamanitra. Ivavaka isika. Isaoranay anao Tompo ny fanomezana sarobidy zay natolotrao mantaranak'olombelona reo anatin'izany izahay reto. Mety voafetra ihany ny fatakaranay satria olombelona tsy tanteraka izahay. Kanefa kosa tamin'ity fotoana ity dia nasehonao fa tsy niandry ny fatakaranay ianao vao nanolotra. Fa lay fitiavana, lay Mahandriamanitra fitiavana anao dia natolotrao ny ainao tamin'ny alalan'ny zanakao de Kristy zany. Ary mbola nomenao nampiarahana taminy ihany koa ny zavatra rehetra maimaim-poana mba ahafahanay tsirairay avy mahatakatra izany. Mangataka zahay Tompo mba ampianarinao ahatsapa ny mazava-dehibe zany fanomezana izany. Satria fantatray fa izany ihany koa no hiteraka fanoloran'ny tena ankasitrahana eo anatrehanao. Koa apetraka eo ampelantananao izany fahasapana izany mba ahafahanay tsirairay avy mahatakatra ny mazava-dehibe zany fanomezana zany akasika ny fiainanay ka tonga anay ho tonga amin'ny fanoloran-tena marina tokoa. Tononona zany vavaka zany amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Izay indray no entintsika namarana ity fotoana ity. Manome fotoana antsika indray raha ampitso toy izao amin'ilay lohahevitra mahakasika ny hoe fotoana mamy iarahan'Andriamanitra amintsika. Izay lohahevitra izay dia anasana antsika tsirairay avy koa ny fahasoavan'Andriamanitra ny ho amintsika mba ahafahantsika ihany koa ho tafaverina eto anaraka indray ny lohahevitra izay natokana ho amin'ny ampitso. Mirary ny fahasoavan'ny Tompo amintsika rehetra. Mandra-piona tompoko.